atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe valifatony maty. Nosoratany Rakotondrafara Jean Paul. Ho velominy Fetra Sarobidy, Le Mec, miaraka amin'ny Vantso, ny Ravo, Ioly ary Saloy. Nandre feo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Iolosoa. Rehetra rojo ay ve mamy mandrosoa ka manao ny mama salama tsara ihany rehetra mandrosoa dia mipetrapetrahy misaotra rehetra ka manao ahoana daholo rehetra nareo aty zao manao ahoana izy dahakely eo salama tsara daholo zay fa nareo any manao ahoana salama daholo ka ay mafinaritra zany ka ary hitovongatsy eo ao izy ka ay ve mamy manao mama salama tsara anaka fa misaotra ka manao ana daholo ny tanàna any salama tsara daholo tsara daholo ny any ka ka ina ary ny vaovao mamy manao lisy aho mianatra mafy angamby ka ny amin'ny lisy mihitsy ange zao no atondiako aty aminareo mivady fa misina ary mama fa maninona lisy fa misina tokoa lisy tsy maninona ka fa ny fianarany re ny tiako resahana aminareo ve ny fianarany ahoana aloha ka hitanareo ihany moa raka izy fianarana eo amintsika eo io fa tsy de tsara le eto aminareo eto anefa tena malaza mihitsy hita tamin'ny vokam-panadinana zany ny eto kosa aloha tena tsara afa mihitsy ingeny ny sekoly missione ka zay indrindra ho ahy mba manan-kevitra zay hoe afindra ty lisy amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana manaraka raha mety dia ahoanaka izy zany rotovo ny olana angamba aloha dia tsy hitako fa na zany aza leo mba ifampidinika kely izay mivady tena marina zany ry mama leo ngamba aloha mba ifampiresahanay fa tsy ho amam-bolana mantsy anay zany fa ho aman-taonany eny za nga moa dia hoe mila valiny androany fa mba resahana aminareo melo fotsiny mba hahafahanareo mivady mifampidinidinika endraky ity zandronao ty rojo zany ve ka tsy mba mila baikona mihitsy izy fa malala ny ataony foana ato an-tranoko diso mazoto indray aza indraindray izy loha dia mahay manera tena tokoa sady na eo amin'ny fiarahamonina aza tsy mba miavina mihitsy izy fa mahay mifandray amin'ny olona tsara diso sarika loatra indray aza indraindraiko aiza koa ki dia hoe diso sarika ka toetra niny mihitsy any io be resaka io ka na be resaka azy nge rehefa tsy mandainga tsy tia fosafosa tsisy maharatsy an'izany mihitsy izy indray aloha tsy manana an'izany toetra raty zany izy ka ny fifandraisany amin'izy dakely koa tena mahavariana izy da aloha tena miraiki-po aminy izy koa tia azy ireo fa ny fianarany akiny asa raha mba hoarany tsara ihany somary ambany mantsy ny voan'ilay sekoly tany amin'ny zareo teny raha ny fahitako azy aloha arany tsara sady izy koa ne mba anisan'ny mpianatra nahay tany aminy tena tsy azoko mihitsy mifetsika lisy tovy reto ka tohatra ny vary sy rano be loatra marina aloha fa sarika sy be resaka lisy fa na zany aza toa mila ho sangy mihoatra ny loka mahasary mpiserana ka
Ilisy koa moa tsy ratsy eo no sady ao anatin'ny vatany rano tanteraka. Mitovy indray lehilahy ka mety ho lavo mifakapanahy ihany. Ty koretso rotsy dia efa mandefa fisainana lavitra sady makaratsy ho an'ny tena. Lisy koa ve dia vitan'izany amiko. Aleo an'izany eritreritro ratsy izany fa sy ohatry ny makaretina nandoa amin'ny zavatra tsy misy fotsiny eto a. Ahoana izao? Tena tsy vanitoetra nareo. Dia sanao very tovo manitsakitsaka amin'ny rahavaviko. Sady amin'izay indray dia atao tokantranoko mihitsy. Ary indriry lisy dia sandriny amadika azoko indri. Dia izao ve no avalindry ny fitiavako andri? Tsy vanitoetra mihitsy indri. Tsy enatra tsy tahotra mifanafisafy sy mifanorokorika ao mpandrina eo. Raha mbola naharitratra angamba vao tonga dia zavatra hafa mihitsy ny tratrako teto. Ndendry mivoakany e. Maharikoriko any mahita indri. Lasindri ho lasindri na tsy hiverina totsony aza tsy rarahako. Lasa mandehana aloha ianao mivoaka ry lisy. Dia sanao very tovo. Tena tsy nampoiziko. Mifona kia. Tsy hita fa lisy ange manitona be sady tia raha eo. Tia. Lehilahy mahay vandoha. Dia tsy mba niserana tao andohanao kory ve izay telo mianaka? Rojo amin'ny fona kia. Maty ianao fa tsy lisy mihitsy akiny andravako ny tokantranotsika. Tsy mile. Ahitrahitra amin'ny matanora fotsiny ino a. Kasainina izany ianao fa tsy araka amin'ny lisy. Sady ho alefako mody ihany koa fa toa andrato lehilahy no fondrany aty fa tsy andrato fianarana ka. Aza tao an'izany kosa ki izy a. Fianarana efa mandeha tsara io ve? Fianarana. Efa hita fa mangala-badin'olona sady mirafy amin'ny rahavaviny izao. Roako hiverina any amin'ny mamany io. Aleo tondroiny olona molotra any. Rojo marina fa diso izay fa nazany aza mba eritrereto lalina aloha vao manapa-kevitra ianao e. Fa nareo nga mba nieritreritra vao nanao ny nataonareo. Saza ihany tsy maintsy mieritreritra. Afarako mama dia alefako io. Asanao fa mba miteny fotsiny ahy. Aleo misy re tsy hoetiko modika aladondrony io fa manafotoana sy makararindoo fotsiny a. Aleo imezany namany ihany. Dia ahoana nefa ny fianarana ry mama? Ka inona moa ny fianarana andeha eo e? Ny fianarana sy ny fanadalana vadin'olona ve ety hiaraka e? Asa re ry mama? Tsy asiana adihevitra betsaka retsy fa hoetiko mody io a. Ka rehefa nandinika lalina nefa ry mama dia aleo ihany izy angamba noho ny fianarana eto fa ny fananarana azy natao betsaka. Olona oatra ny fe retsy olaitra ny bala ny fananarana sady mbola hiara hitoetra eto mandavatona ve? Tsy mety retsy ka. Eny misy marina ihany ny mama saingy izao koa ne. Ahoana ozy indri e? Ny fianarana aloha mety ho simba tanteraka fa alany andro mifindrafindra eo izy. Aleo retsy hodondrona tanteraka any a mandany vola fotsiny. Ka ny fialana eto aminay koa nery mama tsy hoe anome antoka tanteraka fa tsy fanadalantsony izy tovo e. Ntsika ve ahitsy ihany amin'ny afina any. Nitovy koa tsy fantatra izay vivadiny raha miala eto lisy. Sady ny tanana zatra mitsotra kongery mama ka sarotra avokony e. Raha sanatria ampirafy ihany tovo. Aleoko miaina amin'izao zava-misy zao izay hoe vehivavy hafa no nitsaka tsahany ihany fa vao maika ho loza. Mety ho potika tanteraka ny tokantranoko. Dia tsy haiko retsy fa aleo hoentintsika mbavaka ankinitsika amin'Andriamanitra. Izay indrindra ngery mama fa dia eny e misaotra anao. Andriamanitra, apetraka eo am-pelatananao ny fiainako. Mangidy ny kapoaka sy troka tsaroako ilay tenao e.
nareo izay vesara-pahoriana fimanantona fa zampotony anareo. Matoko ny teninao atomboka mitototo aminao. Mafy loatra ty mahazo ahy. Hitovy sy lisy fomaka mifanadala tsy menatra amin'ny mpiaramonina ntsony. Zao vo ny fanjara ratsika io. Ampio Andriamanitra. Isoroko anao aloha fa mbola tsy rava ny tokantranoko hatreto. Mba hazavoro tompony saindreo vadiko sy sandroko ireo. Mba hatsapany tsy mety ataony. Aitonanao? Ny ankizy nga mbola tsy misy ato. Lasa lalahoany izy daka. Ary lisy mbola tsy nirava? Mbola tsy tonga ka. Tovo. Ahoana? Tsy hanao seromonina aminao akory. Ary tsy hitentsony fa olon-dehibe nareo. Ozakaiko ny azo fijaliako ary minao fa mbola ho tsapanareo ihany izany ray androany. Fa ny fiangaviako anao raha mbola tianao ny tokantranontsika dia tandremy fotsiny mba tsy hananjanaka aminao lisy. Aza manana eritreritra n'izany. Angamo ny tokantranontsika ihany no simba amin'izany fa tsy ny fianara-lisy koa. Eny ny fiaina amin'ny manontolo. Tsara aloha rehefa mahatsapan'izany ianao. Nefa na zany aza mba hameritrerireta ihany re ny any ho zakako foana. Mahafianty entiko tika. Dia efa tsy miafina ny fiarahamonina ntsony mihitsy ny ataon'ny tovy sy lisy. Marina tsy ohatrandrem-pivady reny mihitsy izy roa. Eny, efa nakiniko tamin'Andriamanitra ka ho zakaiko. Hivavaka ihany ana izany aza mba ho vita soamantsara ny fianaran'izy. Amin'izay tsy maintsy miala eto aminay. Izay sisa ny fanantenako. Indraindray ohatry ny nanenina ihany nandray an'lizy teto. Saingy mifanaova-tsotso mba nenenany. Sady poraitam-po amin'ny tena ihany raty aho. Sady angako moa nisy nanam-poan'izao tany am-boalohany. Vita soamantsara eny amin'ny fianaran-dry teto lisy dia anao inona indray zao ndry? Ka hiala sasatra kely eny amin'ny mama aloha herinandro vitsivitsy dia avy eo ngamba hitady asa. Mety izany ka. Mila mitady asa marina ndry. Ka inona moa ny anarana raha tsy izany? Ny fiainana koa tsy vita mora. Izay indrindra manko. Rono maninona raha mangataka mpianatra ao amin'ny sekoly ny anaran-dry ihany sa tsy tia mampianatra ndry? Mbola tadiavy ny titovy ty hijanona eto vonikala ratsy io. Ka tsy mbola ansaina an'izay aloha sady tsy nieritreritra ny ampianatra fa eny aleo aloha toniako. Na zany aza ela fandiniana fa so dia taraka lasa ny olona eny fa aleo aloha toniana tsara ho aho. Marina izany. Dinio tsara aloha vao manapa-kevitra fa tsy mora neny mampianatra. Ngamba hitandry ihany no mahazo ny mpampianatra ao aminareo ao. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa tsy niraisin'ny zareo ampianatra eto lizy. Raha ny henoko tamin'ny mpampianatra matoky aloha dia io toetra ny miaraka mitovy io mihitsy tsy nandraisan'ny zareo azy fa mifanohitra tanteraka amin'ny fanabeazana ara-panao amin'ny sekoly. Azao menao tsy ny Andriamanitra raha faly sy misaotra anao ny amin'izany fa tsy miafina aminao amin'ny zavatra rehetra. Tovo tsy maintsy mitandrina amin'izay zao tsika. Fitiavana miafina sisa ny atsika. Fa ahoana? Fa misy inona? Ka misy olona miaraka amiko any ary tena matotra ny fiarahanay. Ve dia ohatra n'iza hono izy izany? Dia mba iza koa hono ny anarany? Izy ihany Tojo ny anarany. Tojo.
Zany veke tsy ho afangarondre mitovy ihany a. Litera ray ange mampiavaka ny anaranay roa lahy. Ka za koa aza mba varinako. Aza hitako ka rehefa manafosafo azy iny ndrika makafidy. Ny anarako ny voatony. Aza dia mirediredy eo rery tovo ko raha tsy olona tsy misainako. Fa tena tindrivy aloha izy zany. Izy aloha tiako e. Sady matotra ny eo amin'ny fiarahanay e. Matotra honako. Ka akavady amintsony izy. Fa tena atokisandry mihitsy ve zany izy? Hatrito aloha dia matoky azy ahy e. Ny tenako indray aza nohatrany tsy atokisako. Nofisiko ve? Zay angely lazako teo hoe mety ny anarako ny voatony rehefa ao anaty fahasambarana miaraka amin'ny za mirediredy ho fa zay fotsiny akinafina sisa ny eo anatsika. Oda kira soka. Ay Fendry e, mandrosoa. Manahoana kia? Salama tsara. Mitondra vahiny kia? Ay, manahoana ianao ry tovolahy? Mandrosoa nareo e? Manahoana tompoko? Mandroso e. Tovoa, misy vahiny e. Mipetrapetra nareo? Misaotra tompoko. Fa izy zany vahiny ato zany. Zay ihany rery tovo a. Ay ve, ka manahoana nareo? Salama tsara. Izy aloha ny tojo e. Izy miaraka amiko. Dia izy indray ry tojo no rojo zoko a. Dia izy ny tovy vadiny. Ay, dia faly mahafantatra nareo tompo. Zay koa toraka izany. Sady faly mandray anao koa e. Dia misaotra indrindra. Ka inona ny vaovao anareo e? Manahoana ary mamany? Salama tsara izy fa mampamango hony e. Dia misaotra azy aky. Ka inona ny vaovao raha zoda? Tohatra ny lasa eritreritra fotsiny anenao zany e. Ka ohatra ny variana ihany moa za mireto anaratsikako. Ny natojo, ny nao rojo, misy tovo, ny anlisy ihany zao nohatra ny afy. Mahavariana tokoa e. Ny alisy nge zao tokony natao hoe tosina, losina, iza, sa hoana tsy haiko. Vazivazy ihany zany fa ina aloha ny vaovao anareo e. Eny e, misy vaovao ihany ka. Ina retsy? Tsy izany fa hitondra ny ray aman-dreny niseho ny tojo amin'ny herin'ny sabotsy e. Dia ny amin'ny mama dia mba miantso anareo zany zay mba hifanotrona. Efa tena vonona. Ny tsara kosa zany ko. Ka roviana hono ny vodiondry, ny soratra sy ny mariazy. Eny e, ho avy tsy ho ela zany fa amin'io sabotsy io sika mahafantatra azy. Dia tsofindrano zany nareo e. Tena tsofindrano tokoa nareo reto a. Tsy ho azo tsampona ny fikasanareo. Misaotra betsaka. Tena fa mba matotra marina aloha ve ndrity vao andeha hanambady e? Ory mama, raha tsy vavonina ve dia ampandroso andro tojo sy ny ray aman-dreniny. Eny e, mety mihitsy koa aloha ny andehanandry manambady e. Efa ela loatra izay sarindry adala tamin'ny fitiavana zay ka. Indray ny nareo. Ana pepipepy foana tsy. Ka mananatra ihany aretsy raha mbola afaka amitiny a. So dia lazainareo fa mbola mifanadala mitovy foana koa re. Asa, iza mono mahita. Ka tandremy ihany retsy ny fitondratena so sanatry. Sanatry manininy? Aleo retsy andeha vetivety ka. Fa ho aizo nareo? Misy zavatra kely jereko vetivety e. Ndao are. Ary mafatapata zavatra ngambo mama matombo teny ohatran'ireny ka. Sy dia efa malibetsaka izy dia aloha manao ny teny tsy lohibody ohatr'ireny. Hoana marina tokoa ary ty zaty e. Efa manana fofombady nefa tsy mbola mahafoy any tovo. Tena miazakazaka mihitsy aky tojo ny fotoana e. Ray volana sahaty izay no avy tamin'ny mariazitsika. Hitakiko, tena marina izany. Sady ohatrany tsy hitahita kory. Zao na le fotoana mba nerahana ny ala sasatra kely aza tapitra sahady. Nefa tokony mbola hitoy le vola tantely. Ka ny vola tantely angeka isheria azo atao foana mandava taona. Ka tsy hiasa zany. Ahoana moa tsy hiasa e.
Zany vola tantely zany koa nge tokony hoe fiarahampivady miaina ny fitiavana ny fanolorany mba hisiany fiatanana ao atokantrano sa hoanao izy indrindra? Eny tena hevi-dalina be ny ianao zany. Ka ilay fitiavana teo amin'ny fotoanan'ny mariazy anie tokony iainana mandra-pahafaty tsy hoe miamena rehefa mandeha ny andro sy ny volana ary ny taona. Marina aloha zany amin'izay afaka miara-misedra n'izay olana mety hitranga. Izay indrindra mantsy ary mahatonga ny disadisa ao atokantrano ny dia izay fiainan'ny fitiavan'izay ihany. Ary adiny ao anevitra ao izany telefony mitovy izany. Avelahoana anao fa za koa tia mbola sahirana. Nefa sao dia mba fianakaviana ary izany. Izay fanitsanina. Ary nandefa mesazy izy izany. Fa izy ary izany olo izany. Ohatry ny tiako jerena ihany fa sao dia mba zavatra maika. Aleo jerena ka. Inona ny vaky ny ato? Ary avy aiza hony? Toa avy any Mikialalizy. Fa misy inona? Dia ho sanatry ve mbola mifanatala ihany reo e? Aleo vakiana rangaty teo iteo Raso hoe bonjour, tonga afaty rapitso raha afaka ianao fa tsy ho ato tojo fa hariva be izy vao tafody. Andriamanitro, tena tsy nandiso any ahako. Mbola mitohy ihany ny adalantreo. Andriamanitro, tena tsy rary ntsony. Inona reno ataoko e? Vakiako batsilana any amin'ny tojo ve? Tsy vao maika koa ve ho romotry reny tsy misy saindrendra isarahany tojo ilay mahay fandohiny. Alelo rangaho finoana fotsiny ilay mesazy ato mba tsy ho hitany tovo aho. Dia ho hita eo ihany izay tokony atao. Retsy ry rojo a! Oay, ay ve mamy? Mandrosoa mamy? Ka manao ahoana daholo na retsy nareo ty? Zao, salama tsara daholo fa nareo any manao ahoana? Manao ahoana mamy zao? Izay koa tsara daholo ka. Ka inona ahoana ny vaovao any mama? Tsy dia misy fa tsy dikanareo fotsiny aka. Ka inona retsy ny vaovao? Ho lazaiko azy fa re. Ary ndry izany anie toa ohatra ny varim-barininy. Tsy hoe variana fa nieritreritra kely fotsiny ka. Mieritreritra inona retsy a? Mama, ny alahelo tsy ambaravana hono sakany tompony ihany. Fa ahoana retsy a? Fa misy inona? Hafahafa anie izany tenindry izany e? Loza ny hery mama fa ay mbola miaraka tovy sy lisy e. Maninona hoe? Izany ho mbola miaraka ireo. Andriamanitro. Izao ary mama vao tohotry ny kivy a. Ny taona maro teto ny ezahako ny leferina satria mbola nanany fanantenana hoe mbola ho afo ny fotoana ilan'ny lisy eto aminay. Indrindra tsy maintsy hanambady izy. Zao nefa dia fa izy aloha ny lazan'izany tamindry e. Sa indry mihitsy ny natratra ny zareo. Hitany mamy io telefony tovy io? Hitako io. Adininy teo io. Naneny foana io teo fa tsy ndraisiko fa mbola nanao zavatra kely tao an-dakozia. Farany dia tsy nianjotsony ilay olona fa mesazy no nalefany. Sary mama fa tsy fombako mihitsy mamaky mesazy ny tovy nefa tamin'ny tendray mitorako ity ohatry ny hoe nisy zavatra nanindry mandry azy izany dia nivakiako. Kanjo inona ozy mama? Fa inona retsy ny tao a? Mesazy ny lisy manafatra ny tovy ho any amin-drapitso hoe fa hoe tsy ho ao ny tojo. Marina ve retsy? Zany angeny ny zava-nisy tato ry mamy. Vao nifafako teo mihitsy zao ilay mesazy mba tsy ho hita ny tovo. Tena lalina izany. Ary tena efa nasesy doza mihitsy anie izany kaladondrony iny. Tena tsy azoko ekena ntsony kosa izany e. Olona efa manambady ve? Aleo fa leoko any mihitsy iny ka rapitso dia rapitso. Tsy afaka nangina ntsony a.
nahagaga koa ngery mama ny nanatinoany tovan'la telefona sy nasainy lisina andefa mesazy nefa dia tovy efa tsy mandray ka zay eny ny lazako hoe nasesidozy kala ratsy vitan'iny ny marina koa ane re tsy maintsy mipotra eny foany aleo fa ifakahita amiko iny rapitso tsy anaka nanao ary mama nefa tsy ampirisika anao ihany koa fa zay fantatro fa mety atao tandremy fotsiny mba tsy ho fantatro toto zany avy oay tao mama ohatry fa iny ty mahataitetrandre iny ka atao tonga tampotampoko nareoko sady salasalan'andro fa misy inona manahoana aloha mamy aleo aloha androso fa eto ambaravarana fotsiny ve zany iresaka mandroso mandroso mama mandroso ary ny vadindrenga tsy ao tsy aho izy fa nisy dina lehany ka ody etoandro sa hotratra rivany dia tsy fantatro fa ahoana misy ilay mama azy nga fa inona marina aloha no nahataitra andriny na hita teo nga za moa dia hoe taitra hoany teraka talohandreny taitra indrina hita satria olo-kafa no nandrasan'dry kanto zany no mipotra tsy azo koa zay tianareo tenenina fa tsy miandry ny tovy moa indrio sa mbola maly indray andriamanitro fa ahoana koa ny nalalan'ny maman'izany lozy ty tsy maty indri ary aza manadio tena amiko tsony fa za mihitsy no namaky ny mesazy nalefa andrio ho an'ny tovy zany tokoa ny hoe adala ny manina ka tombady no afarana tsy misy fahafahandrean'izany eo nitsidika tany amin'ny roja maly tsy tao hitojo fa irojo ihany ny tratrako adin'ny tovy teo mbola tabatra ny telefona dia nisy nandefa mesazy izy irojo mbola tany an-dakozia tsy fantatro koa fa atao nasesidoza koa ny jery an'ilay mesazy na dia fantatro aza fa tsy fahalalam-pombo zany ary mbola tsy nataoko mihitsy fa dia novakiko ilay mesazy indry ka ahoana mbola maly andry zany fona mama mifona mibaraky nefa manambady ve indry dia mbola manohy ny adalandry ihany raha zao moa ny fantatry ny vadindry dia ahoana amory mama tena marina mifona tena tsy hanao tsony mihitsy zao no izy sokafo tsara ny sofindry efa reraka amin'ny fananarana andry fa indry efa tsy laitra ny bala ny fananarana tsony ka ny teniko farany amindry dia tsotra raha mbola hitako na henoko na fantatro fa mbola miaraka miafina amin'ny tovitovy indry dia afo izy hatreo aroa fa ariko tsy ho zanako tsondry dia mazava loatra koa fa tsy maintsy ho fantatro todo zany ny antony anariko andry zany tsy miverina amin'izay teniko izay tsony zay fa lasa ary tsy laiko mihitsy indry mielingelina any amiko na eny amin'ny rojo eny Allô? Manahoana tovy? Manahoana kia? Ka inona ny vaovao andry? Manahoana ny tokantrano-dry ao? Tovy aoka farana tanteraka amin'izay mihitsy ny amintsika. Fa ahoana kia? Nga nomely le ry fahasambarana feno nga lisy kely. Tsy vazovazo tsony ty ry tovy fa tena resaka, tsy maintsy misaraka tsika. Fa misy inona Tsy te sara-panambadiana sady tsy te ho arimy mama koa. Fa nisy inona ry lisy fa tena tsy azoko mihitsy ange Fantatry mama fa mbola mifanadala foana tsika senao dia entitra ny teniny fa ho ariny tsy ho zanantsony hony Zany ve? Izay ry tovy fa tapahako amin'izay sotratra ny tojo koa ka nanao ahoana ihany izy tato ry tovy io efa mahatsiaro tena ihany aloha saingy mbola tena reraka be mama ahoana anaka asa mbola miresaka be aloha efa kaiky angambary mama andray ary aizy tovy aza mbola miresaka aloha fa so mandreraka anao tovy ny zanako aza-pitsalena
Aza miteny an'izany ianao Rojo? Eno aza miteny izany Ritsy mbola mitsapo ane isika manana finoana fa ho sitrana ianao zanako tsy ilaiko tesaindreny kely tandremoroto fa sao dia ampitsalinao ny zanako. Aza miteny izany moki Rojo tsy maintsy sitrana kindry resy ary mama, resy netraketrako ny fiainana tandreminy afatra orotofo. Aza miteny an'izany ianao Rojo mampatahotra aza ny teninao izany. Fa maninona ary ianao manafatrafatra be toy izany Izay andro tovo raha lasa tandremo ny zanako, tsy ilaiko izy vehivavy asolona ho aka anelin-kelina ny fifangatiavanareo telo mianaka. Ianao ve izany? Eny henoko izany ary matoki ianao dia aza miteny an'izany tsoa moky fa manana fa nantenana fa tsy maintsy ho sitrana ianao any Eny tezay ry tovo mahireza fa hitsinjo anareo telo mianaka foana dia tandremo ho any zanako. Oay, fa manina izany ry mama? Rojo, mama. Rojo azalozanao resay Rojo, andriamanitro. Fa ahoana mama? Tena tsy namana tsony tery tova. Marina ve mama? Rojo fa tena ahoana re lozanao sahady izay telo mianaka Rojo mifona re, mifona Rojo Rojo tsy maro izany tsy maty ianao dia ho aiza izany izay ray lozanao dia ho aiza izay telo mianaka mama tena marina ve mama? Mahiresy zanako, mahiresy mama mifona mama, mifona mama milela-palaty nataoko ihany angamba natonga izao aretina tampoka nazo andoto sy namoy izany tao anatin'ny andro vitsy izao dia lasa tokoa ve le vadiko be fandeferany ty lozako Andriamanitro mamindrafo amiko Andriamanitro. Trakanaka fa lehilahy ianao hatreo reo adidy mavesatra napetrany aminao fa efa ranoraraka re izany tsy azo rofina tsony Rojo okizay. Ary ianao ataotra ny malimaly kendrika fa manahoany mamany? Raha naposiko rototo tsy nandeha nitsidika tany mihitsy Fa ahoany fa nisy inona? Ka vao nahita any mama dia natsiaro ny ratopoko vavy gamba dia tena tsy letrako ny nahita ny alahelony. Anka na za koa avy nanjary lasatra amin'ny maso. Eny mafy ihany kosa aloha ny nazo azy zanaka mbola tanora kely iny ve? Fa inona tokoa ny nazo ny rotsika nafaty azy tampotampoka iny? Tsy dia fantatro loatra mihitsy koa ka. Le zanany koa ny tena mampalahelo kely dia kamboty reny sahady. Hosahirana ihany raha zokolamy fikarakarana ny renika. Tena mampalahelo tokoa aloha reny zazy reny Dia inona ary mba resakareo mianaka tany aloha fa tsy... Ka efa hoe nasainy nody afa-tsy navelaniditra tao ohatrano koriko. Zany hafa ihany zany ka. Tsy tokony zarany azy ave mba tonga tany ianao nitsidika azy. Ka efa hoe ohatra mahita amin'ny tompoko vavy hono izy mahita dia tsy zaka mihitsy hony. Nareo ry vavy kosa aloha tohatra ny misy tovizana be mihitsy fa na dia izany aza. Mba satroka aneny mba hoe nijanona niaraka taminy fa izay ary ny zava-misiko. Aleo ary fa hitsidika azy any amin'ny sabotsy Lisy
dia matry ny saindry tsy mba noeritreretindry akory ny fahafatesana rojo tsy mba mangoraka an'ireo zanako kamboty kely ireo ndry ifampiresaka sika manomboka eto ka mareta fa ho avy amindry ny atezerako fonaki rojo mifonakia mandeha anaki indry fa matahotra inona no atahorandry miverindry fa resy ary nylefitra tamin'ny adalàna reo nandefitra tokoa satria tsy tiako kamboty verindray ny zanako aleoko izany mizaka ny fahoriako toy izay ny zanako ny tsy ohatra nyraisy reniny nandefitra ihany koa aho fa najako ny voadina toko teo ambony hotely ary nandefitra mba hitandrovako ny fihavanantsika saingy ataovy ao andohandry fa ety an-tany ihany rlisy no misy fandeferana fa ty aminay aty tsy misy an'izantsony tsy misy mpivady tsy misy mpirahavavitsony ka tsotra ny teniko andry fonaki rojo milela-paladiky razoky inona ny faladiako lelafindry eo izao no izy mitondra fahoriana ny zanako satria kamboty reny ao anatin'ny fahazazany fandry kosa hitondra ny mangidy fa ho kamboty zanaka satria tsy hiteraka mandra-pahafaty indrindry izay tandreko fa raha mbola niteraka indry dia miaindry no anaraka andriamatro fanofinna koa reny nofo sa fahitany nofo ririnina sa fambaraloza nofo oatra ny nofo rehetra ihany endraga tsy anataranaka ho nefa zaza efa herinandro vitsy sisa dia hiteraka amin'ny voalohany zanako atao ohatra ny lasalamborona izany tato anatin'ny rona 3 andro izay ny lasamborona hoana fa ianao koa tena tsotra ny isan'andro mihitsy ianao ka mariny fa inona mahazo anao tsy manino izany mihitsy ka tsy misy mahazo aho fa aza be eritreritra izany ka tsy tokony asa saina mihitsy anie ianao amin'izao toe-batanao izao tsy miasa saina aho afa matahotra kely fotsiny tsy azoko fa matahotra hoana ka matahotra kely amin'ilay hiterakako eny efa inona ny atahoranao amin'izany ka sambany ane any hiteraka ritojo na izany aza aza matahotra izany natao an'ny vehivavy rehetra manambadiny izany miteraka izany fa mahagaga ty ianao inona mahagaganao ka izay ambolana maro nitondrano voaka izay tsy natahotra inaoko izao vao hoe matahotra angamo za hoe matahotra fa mba lasa eritreritra kely fotsiny aho eny ary amboary mihitsy ny sainao fa aza be eritreritra izany ka eny rehefa ezaka nanahoana ary izay efa teraka ihany ary ve sa ahoana marina raha mba matombona mihitsy miandry eto an-dalatsara eto zaza moa tia miandry eto fotsiny tsy tafatombona toa enzana ihany mba ny mahazo an'ireny vehivavy miteraka ireny iny eny mama fa nivoaka tao ka aleo atonona aloha ka nanahoana ary mama efa teraka ve lasa vavy teraka fa ahoany toa hafahafa be ny mamy izany tsy azo ilay zaza ritojo tsy azo fa tsy azo ahoana ary mama tsy nety tsy nety fa nanina ary mama tena nataondry zareo atsirambina kosa angamba ka tsy nanao atsirambina mihitsy zareo na zareo akoa aza ne mba gaka fa zaza tokony novelona ara-dalàny ko maninona ny hoe tsy azo ka zay reny fandaharan'Andriamanitra anaka fa atao ahoana ary lisy mba nanao ahoana efa mahazo miditra any aho zany izy aloha salama fa somary reratsiana ihany hiditra ao mihitsy sika izao ka zao ritojo mila fakaherezana avy aminao izy ka tandremo sao dia ianao indray no anampitrotraka azy atao ahoana fa tsy maintsy hiatrena ny zava-mitrangy eny marina izany tema amin'izany fa andao ary tsika hiditra
tojo miangatra ny lanitra tena kivy tanteraka. Aza miteny an'izany mahereza fa aza kivikivy zany. Voalohany-janako ane iny. Eno fa tsy atao makivy zany. Zao ngamba kiny fandaharan'Andriamanitra. Tena matahotra ary tojo. Fa matahotra inandray. Sao tsy teraka tsony. Lisy aza miteniteny foana ianao. Firifiry ny vehivavy tsy nahazo zaza fa mbola miteraka somatsara ihany avy eo. Sady tsika anie mbola tanora vao manomboka miteraka. Marina reto zany teny todo zany fa ndry aza dia miteniteny foana eo. Aiza koa nisy hoe tsy nahazo zaza indray mandeha dia tsy teraka tsony. Ka tena diso fanantenana tanteraka ary izy mianaka. Amboary mihitsy ny saindry fa aza manao an'izany ka. Sady velohany koa zany resaka izany ka. Zay atsaranao aingana izao no tokony ataontsika mba ho diana malaky. Eny ary tsy kivy ve tojo. Tsy atao makivy ho zany fa zao ny fitondran'Andriamanitra. Zany raha afako mahereza. Misaotra tojo. Zay fa vela kely aloha nareo mianaka fa andeha ho any am-pitsabo dia karakaran'le razana kely. Ndao ary anaka. Lisy ahoanaky? Efa mba volana maromaro anky izay ny lasa fa tsy tokony efa mba hiteraka amin'izay ve tsika sa ahoana? Tsy aleo ve aloha mba afaka ray volana fa ohatra mbola matahotra ny ary tojo e. Lisy fa ina indray ny atahoranao e? Tsy haiko fa ohatra mbola matahotra ho any hiteraka sao dia maninona e? Sao dia sanatria tsy eto eo ndraiky. Fa ina ary mbola eritreretanao an'izany e? Efa 4 volana izay dia mbola zahany foana ny ao an-tsainao. Tsy haiko mihitsy hoe ina ny atahoranao ka. Tsy hainao rery anie ny vehivavy tsy nahazo zaza fa amboary mihitsy ny sainao e. Ka zany efa miezaka rehefa azo lazaina hoe adiniko ny zavatra nahazo ahy. Saingy rehefa miresaka an'izay hoe hiteraka izay sika dia mitamberinao an-tsaiko indray le izy. Lisy dia tsy hiteraka tsony mihitsy zany tsika raha mifahazahoako ny hevitra ao. Aiza kosa moa no hoe tsy hiteraka tsony fa mba miandry keloko. Dia rehefa tapitra izay 2 volana izay dia mbola hiandry 4 volana indray. Mba hieritrereto ihany ry Lisy fa mandroso anie ny taona na dia hoe mbola tanora azy tsika. Bevoka? Bevoka? Marina ve? Sao dia mba mivazivazy amiko fotsiny ianao. Zany kosa very tojo dia ataoko sangisangy aminao na dia ny fandrinao tehana ny taranaka fotsiny aza. Tena misaotra an'Andriamanitra raha zany. Fa mila mitandro tena be ianao manomboko izao Tojo. Faly ve ianao? Hatray. Fa ahoana koa ary izany fanontaniana izany? Fa ianao nga tsy faly ka? Faly ka, faly tena faly rehefa faly ianao dia faly Hafa be izany firesaka ao izany. Faly fa ianao koa engany mba ho tonga soa ilay andro iray. Eno fa mila mitandro tena tsara ianao Endry fa mba inona izao ny tianao ry tojo lasa vavy? Zay omen'Andriamanitra hoe tiako daholo ka. Na ataony kambana aza moa tsy manina. Aiza kosa ry tojo ny ananako hay namoaka zazakambana izany. Sangisanga reto izany kanjo marina ny ianao fa izay men'Andriamanitra eo dia raisitsika mpifaliana Izay indrindra fa tandremo tsy manao reraka be ianao. Eny akia. Fananiny ry zany ry tojo Io izy io tsy hay mihitsy izay nahazo azy. Fananiny ry zany Mbola reraka mama. Fa inona nahazo ndry? Tsy hay mihitsy ry mama fa tonga dia fanina teo izy So ihany ary fa teo dia mba voatanako izy fa raha tsy izany dia tonga dia nikarapoka teo. Andriamanitra, dia ahoana ozy ny dokotera? Efa tena mitsabo arak'izay tokony azo atao mihitsy izy ka. Tojo mahereza mokia. Aza dia kivikivy ohatran'io. Sa aza vehivavy mahay mampio ny tenako.
ny aretako ny aretina na afaka ny zanantsika manga ny fotsiny. Tena kivy ahy e, indro ve zay? Ny ray teraka vatsy azo tia indray vao mitsaika any ankibo de afaka. Ka atao ahoana e, zay ny fitondran'Andriamanitra. Enao ihany koa ngamba mahatonga an'izao e. Andray kosa Rotojo, de sanao ve miteny an'izany e? Ka tianao matahotahotra lavity mihitsy ny tena tsy azoko e. Na zaza tokony hipetraka aza ve? Ny sainao tsy mitombona mihitsy fa mitaintaindava. Tojo fa everinao fafanainiko ve, mba tsy fidinao ange. Ka tsy azoko mihitsy ka. Misy zavatra mahazo anao mihitsy ngamba fa afeninao anahy. Inona ary nafeniko anao io e? Asa, ka aiza koa moa ny alalako raha moditony fotsiny ianao rehefa io masoko. Tsy misy an'izany Tojo a. Zao ve ianao tsy vao mainka atahotra indray de ngamba tsika tsy hiteraka tsoniko. Aiza kosa moa no hoe tsy hiteraka tsony e, sika ary vao firotonako. Indray arako. Ka manao ahoana retsy nareo ato Rilisy a? Eo ihany. Eo ihany ahoana retsy a? Ka hita mama ihany reny zavatra nahazo areniko. Tena lalina tokoa retsiko. Mahagaga mihitsy. Itojo zany ery mama oatra ny niova kely mihitsy. Niova ahoana retsy a? Tsy ahitana teny firotsony, mangingina tao kivikivo oatra ny sorena mihitsy azy izy indraindray e. Ka mafy kosa aloha ny fahadsopana tenany e. Indraindray azane izy miaya zavatra mihitsy. Miaya inona retsy? Lazainy fa hoe manafy ny zavatra aminy hony a. Zavatra inona hony? Ka le za ohatry matahotahotra foana io e. Tena izany fa inona tokoa aloha ny mahazo andry e. Fa na za koa zany somary mba gagagaga ihany fa tsy afeniko andry a. Mama, ny alahelo tsy ambara havana hono zaka ny tompony ihany. Za nefa tsapako hoe mila olona mba ifampisarako ny mahazo ahy. Fa misy inona retsy a? Lazao fa renindriany ahy e. Iza indray no hitarainandry eo e. Tanao antsika mianakarery ihany nefa zao zavatra resako aminao zao a. Fa inona retsy zany a? Indri koa tsy lazaina aingana fa mampitebiteby ahy fotsiny ka. Hitanao, andro vitsivitsy talohany iterahako an'ilay zanako voalohany indry mama de niseho tamiko tamin'ny nofo Rojo a. Nanonofo an'ny Rojo indry? De nanonofo hoe ahoana? Zao le nofoko. Veretsy nisy an'izany a. Tsy tena ataoko zava-dehibe loatra le izy tamin'izay na de napieritreritra ihany aza satria zako moa efa niandry andro raha teo. Saingany tsy netezany iny zanako voalohany iny niteraka ny tahotra tato amiko. De mbola nisy an'iny zaza faharoa afaka iny indray koa. Inona no ataoko ry mama? Tena lalina retsy zany. Mampatahotra. Ka inona moa retsy no azo atao amin'izany? Mino ve mama hoe tena vokatry le nofo reny zavatra nahazo areny sa mba fifandrifiny zavatra fotsiny? Ary ny fiheverandry azy ahoana? Tamin'ny fahavoazako voalohany aloha mbola ny salasala ihany afa tao aorian'le faharoa de oatra ny resy lahatra fa vokatry le nofo reny. Tena mety ho marina ny andry. Ka inona no atao amin'izany? De tsy haiko ry mama. Mbola velona izy sy niatamiko fa nandefitra tamin'ny adalako. Sao efa eny am-pasana izy vao mampijaly ahy. Maninona moa retsy raha mamangy ny fasana indry de mba mifona sy mangata-pamelana aminy ihany a. Zany ve ny tokony atao izy mama? Zay aloha zao retsy ny mba takatry ny saiko a. Leo ary fa hoeny ahy e. Nefa nery mama ka efa ny raharany tompoko vavy koa tsy fanerasera ny vady aman-janany. Ka indrindra moa ho any amin'izareo e. Makany am-pasandrira zareo indry de mody. Ka raha sendra mifanena amin'ny zareo de ahoana? Laha zao fotsiny hoe namangy ny fasandroto indry de izay de aza makany an-tranony e. Tojo mampalahelo aina. Rojo. Betsaka ny zavatra tsy fantatrao fa tena mampalahelo de enao tsy anataranaka amin'lisy mihitsy. Maninona? Fa tsy anataranaka ahoana ka? Tsy anataranaka nareo sy lisy e. Fa ahoana?
raha mbola mikiry hitondra voakolo izy dia miainy mihitsy no anefaka sady tsisy zanaka ianao no anantena. Fa maninona rojo fa nisinony efa fantatry lisy zany adinao ngary ny zavatra nahazo anao reny zanaka rehoindro tsy nety reny. Nofo ratsy ve sa fahitana iny ka dia nofo misy dikany koa ve iny? Tena mampieritreritra, tsy mbola nanofo toy iny amarina, nefa sady tena misy ifandraisany amin'ny zavatra niatra taminay ngely izy. Ary tia lazainy tompoko vavy hoe efa fantatry lisy. To marina ihany ny ahako fa manafin-javatra amiko lisy ka. Aleo rangaho resana rapitso. Lisy ahoana ke? Mipetra aloha ianao fa misy inona? Na ianao ary lisy fa tsy miteraka tsono ny ianao maninona? Tsy mahazo miteraka tsono mantsy ny marimarina kokoa iza koa ny tena ianao an'izany? Zany aloha no henoko fiza koa zany manozona sy manelitsao zany sa le mpitsabo mikarakara tamin'ireny fahavoazako ireny ny teny an'izany ary maninona tsy mba nilazany tsy izy no nyteny an'izany kiza indray aza miseho mahalala amin'ny fahasalamako raha izany zany ve tsy tena manozona mihitsy? Efa fantatrao arahony zaniko. Maninona? Tena tsy azoko mihitsy. Fantatro ahoana moa? Dia tena tsy fantatrao tokoa ve zany fa ahoana koa ary zany? Tena tsy azoko. Inona ny tiany tojo atongavana? Ary totra ny lasa saina be fotsiny enenao zany fa tsy valinao ka zany ve tsy halasa saina ary? Zao ary itompoko vavy rojo no nyteny an'izany. Andriamanitro, lozy iny ty lazainy tojo. Lisy ianao zany anie to tsy ao mihitsy maninona tsara hoe itompoko vavy rojo no nyteny an'izany olona efa napasana ve? Ianao ve mitantara angano ka zao nanofy aza tamin'ny alina. Nanofy? Nanofy ahoana? Izy no nyteny tamiko hoe nyteny hoe ahoana? Ka hoe tsy mahazo miteraka tsony ianao raha mbola teo velona ary ianao zany ngefa ohatrany tsy tonga saina mihitsy ka zany zavatra resahanao zany ve dia apino fa maninona hono ary miteraka? Ka efa hoe mety anaraka hatramin'ny ainao honoko. Hafahafa koa zany nofinao zany. Za aloha mino fa tsy nofo tsotra fotsiny iny fa tena misy dikany satria misy ifandraisany amin'ny zavatra nahazo antsika ary nampatsiahiviny mihitsy ary anie reny zanantsika tsy nety reny sady ny ambarany anahy koa fa hoe efa fantatrao hony zany. Ka ahoana ny marina ary lisy ahoana fa tsy azoko inona ny zavatra fiainao zany efa hatramin'ny zanantsika voalohany tsy nety iny mihitsy ny efa ny hafa manafiny zavatra amiko ianao kinona ary no afeniko zay nofo koa ve dia ampiasa sainanao? Avelakeo ianao isaintsaina tsara fa lasa aloha tena lasa nyrito ny tojo losy ty tsy afaka miala tsony tsy maintsy milaza marina mitojo na inona ho fetraikany. Tena losy ty valovatony rojo amiko tika. Ka ahoana ary lisy mbola iziriziry tsy tsotra ny marina amiko ihany ianao? Mifona tojo mifona fa inona ny fonanao mifona ke ary tojo fa inona ho any fonanao nanafina zavatra taminao eny ka tena nafininona nanafininona ho menanao ny herinandro vitsivitsy talohany iterahako an'ilay zanantsika voalohany iny no niseho tamiko tamin'ny nofoko rojo ary nilaza tamiko fa tsy hanataranaka. Moa zany natonga anao hoe natahotra tamin'ireny fotoana ireny? Ka no everiko nofo ohatran'ny nofo rehetra ihany ilay izy tamin'ny voalohany kinanjo moa dia ireny ny zavatra nitranga. Fa inona aloha ny antony? Dia efa nambarany ihany mantsy fa hoe fantatrao zany? Ka nozon'ny tompoko vavy angamba Nozoniny? Fa nozoniny ahoana tena tsy azoko. Ka izay fandraisako azy.
fa maninona ianao no zoniny ka raha vavinao anie tompoko vavy? Tojo, nampirafesin'ny tovo anie izay miravavy e. Maninona? Nampirafesin'ny tovo? Dia nampirafesiny ahoana koa ka? Izany hoa tamin'izay le niara-mipetraka. Andriamanitra, tena vehivavy kely saina mihitsy tianao ity ka tsy nampoziko. Fa inona ny ao an-dohanao ao e? Fona Tojo, milela-paladianao dia mba ahoana ozy izy rojo tamin'izany? Nandefitra izy, tena nandefitra. Vehivavy mahay vandoa. Tojo, Mialany ianao fa marikoriko na mahitanao azy. Fona Tojo. Zany ve na izao azy tsy mbola ampirafesinao mitovy ihany ah? Tamin'ny mbola teo ary rojo niaraka taminy ianao kindrindra fa efa mananteny zao, efa célibataire. Tsy miaraka amin'izany tsony efa matoky ianao ahy e. Hatramin'ny noviana tsy niaraka tsony nareo e. Hatramin'ny rahantsika. Tsy mino an'izany ah. Tojo, Mba ianao andehanako fa tsy. fa hoaiza ianao e. Ataonao inona zay alihako any e? Andehaka saina aloha sy andinika an'izay tokony ataoko. Nanafatra anao ary mama fa misy zavatra ho lazaiko anareo mianaka. Fa ahoana ry Tojo Teo anatrehan'ireny zava-nisy rehetra ireny dia nandinika sy nandanjalanja tsara aho nandritry ny volana vitsivitsy ka napa-kevitra fa hisaraka izay sy lisy. Tojo, mifona e. Mamindrafo amiko re azy tsarahanao ahy e. Tojo marina fa diso lisy nefa efa miaiky ny atsona izy ka mifona ho azy re anako. Efa nambarako anareo fa matoa ny androandro vitsivitsy vao nanapa-kevitra dia mbola nandinika tsara aloha. Dia tsy amelava ianao ry Tojo. Nataonareo sy tova aloha tsy asiako olana iny fa fiainanareo taloha zany e. Itompoko vavy raha teo aza moa nazaka fa ny tena tsy mety amiko dia isika tsy afaka hiteraka intsony. Tsy anohatra izay nolazain'ny tompoko vavy mantsy sao dia niainao tokoa ny anefa e. Raha tsy fidinao anao na voajanahary no tsy terahanao ry lisy dia vonina nanja ny tokony omeko tsy nisy fepetra teo ambony hotely saingy ny anao vokatry ny adalanao ka tsy rariny angamba raha nikariny manao ny ataony ka nisaka ny voatavadrambo ka azo menantsiny hafa alohantsika hifampitsodrano e. Zay ry mama, tsy fidinao fa mba te hanataranaka koa dia azo menantsiny e. Atao ahoana moa anaka raha izay ny fahakevitroko? Alisy, fa ahoana? Manao any Tovo? Salama tsara fa misaotra ka. Manao any izy dahao? Salama tsara daholo izay fa ahoana aloha e. Inona ny atongavanao aty? Efa haingo daholo ny zavatra nahazo anao efa tantarain'i mama tamiko tamin'izay le niona farany e. Ka izay indrindra no antondriako aty aminao ry Tovo. Hoe ahoana? Mafy loatra ny hanaovan'ny rojo ary Tovo ka mba saika hiangavy anao hiaraka ho eny amin'ny fasantsika sy ianao hifona sy angata-pamelana aminy. Hiaraka ho eny amin'ny fasana hoe? Eno sady tsika sy ianao ihany anie samy diso teo anatrehany daholo e. Eny e, no hoe eny amin'ny fasana aloha tsy misy maharatsy an'izany sainga niaraka ho eny kosa tena tsy mety aleo ianao ihany mandeha fa za koa afaka mandeha ireny amin'ny fotoana hafa e. Fa maninona raha miaraka nefa tsika e? Tsy mety ho tsy ny tany ange mifady ry lisy fa mivava-vahoaka e. Ahoana ny fiveran'ny olona raha misy mahita antsika miaraka makeny? Ao ny teny hoe hifamerina amin'ny adalany talonga amby reto ary hivady mihitsy dia mangata-tsodrano indrindra raha fantatra zareo fa ny saram-panambadiana ianao. Ao indray ny sasany ametsivetsiny hoe velona izy nampijaliana ka maty vao mitonatona ny aty amin'ny fasany sy ny sisa e. Toa marina tokoa aloha ny ianao izany ry Tovo ka leo ary andefa veloma ianao e. Veloma any amin'izy da. Izay fa veloma ry lisy ary azakivy e.
Nodikainao sady ny teniko. Mbola rovina izy dava ho tafita. Rojo. Efa ampidiranao reny kely sady ny zanako. Tsy rojo. Tsy anambady zany. Fa iny vehivavy iranao iny. Mbola sandandray ianao fa tsy olontianao. Ka tsy akavady azy mihitsy ange ahy. Fa mbola noho ny toetra ratsinao. Ilalao vehivavy fotsiny. Ka mba mila namana irahana fotsiny ah rojo ah. Ny fiarakarahana ihany tovo miafara amin'ny fanambadiana. Mbola averiko aminao fa tsy ilaiky miaraka amin'ny vehivavy ianao raha tsy efa tafita izy da. Ataovy ampy ianao ny fampirafisana ao anay miravavy. Zay. Ahoana koa iny nofoko iny. Tena mbola tsy nanonofo ohatrany mihitsy aho marina. Dia ho nofo fotsiny ve iny sa misy dikany? Nefa toa mitovy amin'iny ange le nanaovan'ny tompoko vavy an'lisy. Tena misy dikany iny ka. Dia inona nefa ny ataoko? Sady za manana fotoana mifelana mihitsy rapitso. Leoloha atory fa 8 ihany rapitso e. Sondrarainao teniko. Efa hoe tsy ilaiko ianao miaraka amin'ny vehivavy. Rehefa tsy hainao no misaraka aminy. Izany ampisaraka anareo fa dia ho hitanao ny anaovako azy. Tena nanonofo an'ny rojo indray aho marina. Ary tezitra be mihitsy ny fahitako azy teo. Vao alina nefa nanonofo azy. Dia zao tongavana izao indray. Tena tsy azo sanginy ity fa aleo tanterahana ny teniny. Isarahako avy hatrany felana ary tonga dia ho tsoroko amin'ny fahanaja ny vadiko aho. Allô? Izy io? Hopitaly? Fa ahoana tompoko? I felana? Fantatro felana ka? Namany aho fa ahoana tompoko? Voan'ny loza-piarako ity izy dia mbola tsy mahatsiaro tena foana? Dia aiza ho aiza zao izy azafady? Misaotra anao ary. Fa ahoana aloha nahafantarinareo ny numéroako e? Hitanareo tany aminy. Efa nisy numéro 2 hafa natsoinareo fa tsisy azonareo. Eny ary. Eny zay fa misaotra anareo. Tena zay le tenin'ny rojo farany tamin'ny nofoko alina. Loza marina. Dia inona ny ataoko? Andeha hamangy any ve? Nefa sao dia mirongatra indray ny ateseran'ny rojo raha mahita makany ka zay vao loza. Ka tsy ho any amin'ny hopitaly any aranga sao dia vonoan'ny rojo hoe ny zanak'olona iny. Ary tsy eo na mifelana tsony koa. Hitady fomba hafa ilazako amin'ny fanapahan-kevitra isaraka. So ihany aloha efa hitako ny tranony. Ilazako fotsiny izay olona hitako dia vita ny atitiko. Raha voalazan'ilay olona ny antso teo mantsy mbola tsy nahareny fianakaviany.
mihevitry ny andeha nambady anga sady sandroko vavy tsy anakanandria tsy andrarandria tsy anambady ho tsofoko rano sy ndria azo vady ampiadanandria misaotra kerojo aza may tsofoko rano ndria anambady sy ange ny amin'ny resaka hiteraka dia mbola mitoetra ary toetra mandra-pahafatindri ny teniko aza mihevitra niteraka mihitsy ndri fa efa indri ny toy ary mba inondri fa tsy misangy ka hitandriamandri ny teniko dia ho asiako marika eo amin'ny andrindria andriamanitro lozinona rety no everiko fa mba efa tsy tesitra ny kotsony rojo ka nozondrisy ary inona ary zao marika eo amin'ny androko ao zao aleo aloha hiarina pirehatra jiro teo jerena hoe way to misy rany androko aleo hoe ho safona tena raha fa inona ho ary lisy ty ohatra ny mahakivokivy andrity fa misy inona ho rava angamba ary mama ny anay sy rivo fa ahoana fa misy inona nisaraka anganareo samy ady tsy niady zay ary tsy nisaraka fa tsy maintsy efara amin'izaniko tsy azoko misy inona retsy irojo irojo fa nga ie niseho tamiko indray izy ry mama efa firy taona teoriana ve retsy dia ahoana tsy avelana any ambady ndry tsy nanakana izy ka nitsofany rano aza ka inona ary ny olany ka ny amin'ilay teraka ny eny mbola no amafitsiny tamiko hoe reny tenin'ny taloha rehetra ireny zany ve retsy lalina zany ka tsy avelany teraka mihitsy zany ndry mandra-pahafatindry izay mihitsy ny teniny sady mba inoko ny fa tsy misangy izy tena sy marika teo amin'ny androko marika inona retsy voataitra tamin'ny nofoko aho dia ny androko no jereko avy hatrany dia inona ny hitandry teo hoe ra dia naratra zany ny andrindry ny androko tsy naratra fa nisy raha fotsiny teo tena tsy azo sangino zany aza-kivo retsy fa mahereza hivavaka ao andry ngamba ary mama dia andehanao maseraka ndry inona koa ty lazaindry aza mampome retsy hanao masera hoany zay sisa ary mama ny lalana hitako fampiononako ny tenako fa le anambady to tsy eto tsony mihitsy ka fa tena miresaka ve ndry ity samy vazivazy aloha tena ao anatin'ny eritreritro mihitsy marina zany fa nga reto zany metsony indrina hoe olona efa ny saram-panambadiana efa rava mariazy zany ve dia atorany indrindray ka le anambady eny eo aho ohatrany tsy eto tsony eny indry ihany io fa zany masera zany aloha aza mieritreritra n'izany fa tsy eto tsony zany sady ny fidirana masera nke retsy ka antson'Andriamanitra fa tsy hoe vahaolana ho an'izay diso fanantenana teo amin'ny fitiavana akory efa firy taona ho azy zay ny nahafatesan'ny vadinao rotovo efa 10 taona mahery akia dia mbola tsy niaraka tamin'ny vehivavy mihitsy ve ianao hatramin'izay efa nisy ray ihany fa fotoana fo ihany dia nisaraka izay mifananina no nisaraka tsy nety fotsiny dia nisarakako za koa ve zany raha nao vetivety fotsiny dia isarahanao avy eo sy inona koa ary zany resaka ao zany vao manomboka miaraka ve dia fisarahana ny resahana avelao any zany resaka zany ka eny ary rehefa mba sangisangy fotsiny ahy iny tsy isarahanao zany moa zaho za ange tena tianao rotovo
manjaranao tovavy tsy araka amin'ny tovoa. Misara amin'ny rapitso dia ny rapitso ihany mbola teo velo. Fa ahoana? Ary izy ianao io ka tsy mila fanontaniana fa izay fotsiny misara aminy. Fa iza marina nefa ianao ny andidy amin'izany. Angaro ary dia hitanao raha tsy mino ahy ianao dia jereo ny tananao fa misy raha. Hoadray marina. Fa no fihinako azy iny. Iza koa iny vehivavy mandrara tsy araka amin'ny tovo iny. Sa vehivady ny tovo iny. Ary le tanako hoe mandeha raka. Aleo mihitsy aloha rangaha rehetra ny jiro a. Oay, tena mandeha rano tanako. Nefa tsy misy ratra korona kely aza. Tena matahotra marina. Tena misy dika ny nofoko iny ka. Evendry Mandrosoa. Manao ny tovo? Salama tsara. Mandrosoa dia mipetrapetra? Misaotra ary. Zao kiny aty amiko tokantranon-dahy. Ka andao atao ndra raha antsika dia misy vehivavy amin'izay ato mba maika loatra koa ianao izany. Vao hafiriana izay ny raha antsika dia zao raharaha zao sady ny resahindry. Tena izy mihitsy io. Tena eo amin'ny sary eo ilay vehivavy hitako tamin'ny nofy. Ary tovariana be ndry izany Fa inona ny andiny andrian'io sary io? Sary mivadinao ve io? Fa maninona ka? Tena mino fa sary mivadinao io sa tsy izany? Ka fa ahoana ho any ilazandrian'izany? Sary mivadinao fotsiny ve aloha io nitefaliako ianao avy eo? Sariny io fa misy inona? Tonga tamiko tamin'ny nofy vehivavy io nefa olona tsy fantatro ary mbola tsy hitako akory. Ahoana tsara hoe? Eno na nofy an'io vadiko io ianao? Nitongavany tamin'ny nofy aho dia ahoana le nofinao? Ndrarany aho tsy hiaraka aminao ary ndrahona no fato mihitsy aza. Tena marina ve zany ry Bodo? Tena marina izany nahagaga mihitsy izay nofiko izay Efa neritreretiko ihany aloha hoe mety ho vadinao iny fa zao dia tena tsy hisalasalako fa tena izy mihitsy. Dia ahoana izany? Tena matahotra ary tovo Efa paninofo ihany fa tindray mitoraka ity tena hafa mihitsy ka. Mena fa tsy nofinofo fotsiny fa tena misy dika. Dia tena tsy ho afa-bela amin'ny tompoko vavy mihitsy aho izany ve? Efa 10 taona mahery aty aoriana. Dia ahoana ary tovo to lasa eritreritra be fotsiny ianao? Ka izany ve ry Body tsy lasa eritreritra? Dia ahoana nefa ny hevitrao? Ka matahotra aho tiako nefa ianao fa tena matahotra So mba ataony rojo otrany felany eo koa ary ty zanak'olona ity ka. Dia ahoana ary tovo to mangina fotsiny ianao? Inona ho any hevitrao? Bodo za koa ty ianao saingy tsy maintsy hifampitsodrano amintsika. Ny fahafatesana man tsy azo sangisanginy Fa mino ve nefa ianao fa tsy nofotsotra fotsiny izay fa tena misy dikany ka? Mino ary tena fambara sy fampitandremana izany nofinao izany Izany very tovo. Bodo tsy afeniko anao fa mbola io tompoko vavy koa nge nampisaraka tamin'ilay olona niaraka tamiko taloha Izany ve? Fa ahoana ary? Nitongavany tamin'ny nofo koa ary ny rarany tsy araka tamin'ilay vehivavy Mbola niona taminy ihany nefa kanjo na ninona ary tovo? Voan'ny lozam-piarako dia ilay tovovavy ary tena vomafy tokoa. So ihany aloha fa mba sitrana somatsara ihany izy Dia izay izany nisarahanao taminy? Izay indrindra tsy tiako ho faty izy. Efa taona maro lasa nie izany ary neveriko fa tsy handrahara tsony raha tompoko vavy. Izay ny rahako taminao nefa dia mbola zao indray ny zava-mitranga. Raha izany dia tsy tiana nambady tsony mihitsy ianao ka izay ny fahazoko azy. Tena izay mihitsy ry Bodo ka mitsodrano anao ahy. Aleo sika tsy sangy fahafatesana. Tao sarotra ho ihany tovony anadino anao Tiako ane ianao nefa na za koa azy aneo tena tianao saingy aleo tsika mifampitsodrano tsy misy maratra toy izay atelo ny fasana ry Bodo
Na mahasay ianao ry tovavy a. Teo faty marina angamba ianao. Ianao ve? Mifona re a. Efa nisaraka ngeza izy tovo e. Ka inona mbola nitonantonananao tany an-tokantranoko? Ka nanapaka ny aminay mihitsy angeny nandehanako tany. Sady tsy nafeniko taminy nahatongavanao tamiko. Ianao koa nge tsy nilaza tamiko hoe izy ianao e. Farany resako aminao zao. Fa raha mbola mifanadala mivadiko ianao dia aty akoatra indray tsika mifankahita. Efa nisaraka ho azy. Marina e. Mino ahy ianao. Eny ary. Fa efa enao zay a. Tsy misangy a. Tena ampidirinao vehivavy mihitsy tato tokantranoko ry tovoa. Mitady mihitsy ianao. Mifona rojo a. Mifona e. Efa naverimberiko taminao fa tsy mila asianao vehivavy manelingelina ny fiainanareo telo mianaka. Ka efa nisaraka anie zay e. Ary za mihitsy no nahatongavany teto. Nanapaka momba anay. Ary matokiry ianao fa tsy eritreritra vehivavy zany tsony mihitsy a. Fa atokako azy menadamanontolo ny fitiavako sy ny fiainako rehetra. Ka ze hatafita azy ireo sisa ny matimatesako e. Dia mbola mampitandrina anao ary tovo. Fa raha tsy mitana an'izay teninao zay ianao dia tsy hisy fampilazana tsony ny hafa tonga dia vonoako izay vehivavy iranao. Sampatra ianao ry tovo. Tena tsy namelanao raha tsy tafitanao izy menada a. Marina aloha zay ry mama. Sady nisy koa ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitsimbianany razany. Zao ka vatranao mihitsy ny tsy nanambady a. Ka raha nanambady ange ry mama mety tsy tafitako toy izao izy da e. Ainao ihany zany renikely zaniko. Sady tsy mieritreritra vady zany tsony koa ahy. Fa ilay angamba zao rojo kely any ankoatrany mahita ny fiainanareo telo mianako. Fangato koa ary mama maty mbola mahita an'izay fiainana very le tia. Ie, ny fanahany. Ny vatany ane ny loha ao pasany fa ny fanahany emeny foana mijery antsika. Hitanao ihany reny nanaovany rojo any lisy farany reny. Ie, efa miresaka an'izany ahy ianao ry mama. Fa misy tsiambaratelo lazaiko anao ty. Tsiambaratelo inona zany anaka? Za koa anie ry mama ka efa nanonofy an'ny rojo e. Zany ve anaka? Dia ahoana ny nofinao? Ny andray aloha dia ny fandrarana tsy hanambady na iaraka amin'ny vehivavy foana ny vetim-betesiny e. Fa tsy mila renikely hono ny zanany. Zay zany nahatonga anao tsy nanambady tsony. Ka efa indro niaraka tamin'ny olona nge ary mamy. Tongava ny rojo sy ny sarahany foana. Le vehivavy voalohany aza nge ka asaika amin'ny vonoa mihitsy e. Zany ve anaka? Tena lalina zany a. Tena misaotra azy anefa ary mama fa raha tsy nisy azy a, tsy toy izao velively ny fiainanay telo mianaka. Tena manaiky ary mama fa mitsinjo ny fanahy maty a. Ie, nitsinjo anareo tokoa ny fanahy rojo satria tianareo indrindra fa ny zanan'izay kely dia ny lozany. Fa mety hamaly faty koa ny fanahy maty anaka. Profon'izany reny nanaovany any lisy reny. Dia tena tsy nanambady tsony tokoa moa zany lisy. Tsy nieritreritra n'izany tsony mihitsy izy e. Ny anao masena aza ny tena faniriny tao reny fahavoazany rehetra reny saingy tsy netsony. Dia io izy nanoka tena niarany asa amindry masera ao amin'ny fitazanany zazakamboty reny. Sery mamy mahavariana ny fiainana ka. Mahavariana tokoa indraindray anaka ka. Tsy maty marina zany ny fanahy mama na dia maty aza ny vatany. Sanaka fa raha zao zava-misy amintsika izao aloha dia azo inona fa tsy maty ny fanahy. Ary sady afaka manao soa an'ny olona tsy fony izy. Nefa koa afaka mamaly faty amin'ny ratsy atao atao tamin'ny tetỳ tany. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
valifatony maty. Nosoratany Rakotondrafara Jean Paul, novelominy Fetra Sarobidy Le Mec miaraka amin'ny Vantso, ny Ravo, Ioly ary Saloy. Nandray feo sy nanatotosa Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.